raha hodorana mandrakizay ny ratsy fanahy, inona reny zavatra mety hitrangy? Faly miarabanao nahatratra izao fotoana manaraka izao indray afahantsika mandalina sy mandinika ny ten'Andriamanitra momba an'ity lohahevitra hoe ny elo ity. Ka alohan'ny handraisantsika manrakariva ny ten'Andriamanitra andao hiaraka hivavaka isika. Rehefa fitiavanao isaoranay lehibe ianao satria afaka hiaino teninao indray izahay ary handalina ny teninao indray izahay, mangataka ny fananao mba hitoetra ato anatiko sy ho ato anatinay tsiraray avy, ahafahanay mizara, ahafahanay mandray izany teninao izany. Ny fanirianay toko malalo mba ho fo afaka mandray izany aneny fonay tsiraray avy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany no hanonanay mivavaka. Amen. Raha hodorana mandrakizay ny ratsy fanahy, inona reny zavatra mety hitrangy? Ny Malaky toko 3 ka ny 9:10 ka hatramin'ny 11 no anisan'ny toko sy andininy izay iarahantsika mandinika mandritry ny herinandro. Ka ny andininy voalohany, ny andininy 11 sy ny 12 ihany no andeha ho vakiana amintsika amin'ity androany ity. Izao no voalaza ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa indro ho avy ny andro mandoro toy ny fatana fandoroana izy. Ary ny mpireria rehetra sy ny mpanao ratsy rehetra dia ho vodivary, ka dia handoro azy ny andro izay ho avy hoy Jehova tompony maro, ka tsy asiany miangana na ny fakany na ny sampany. Ny 20. Ary hiposaka aminareo izay matahotra ny anarako, ny masoandro ny fahamarinana manana fahasitranana ao amin'ny tanany, ary hivoaka ianareo ka hifaliavanja toy ny omby mifahy. Izany ten'Andriamanitra izany no anisan'ny teny mampahery manome antsika ilay fanantenana indray. Ity Malaky toko 3:11 ity dia izao maneho sary mazava momba ireo ratsy fanahy hodorana sy ho tonga lavenina ratrizay. Tsisy na inona na inona mitranga ao aorian'io asa fandravana farany eo, na ny fakany na ny sampany. Izany hoe ny ratsy fanahy io tiana horesahana io. Ny hamongotra tanteraka ny ratsy no anisan'ny drafitr'Andriamanitra mba ho azo antoka ny fandriampahalemana sy ny fahadiovan'izao tontolo izao izay noharian'Andriamanitra. Ry havana malala, izany ange no anisan'ny tanjon'Andriamanitra. Averiko indray ny hamongotra ny ratsy eto amin'ity tontolo izay nohariany ity. Ny taridalana amin'ity androany ity dia manazava ny drafitr'Andriamanitra no amin'ny ho avy dia ninona re zany? Dia ny hoe tsy ny fampijaliana mandrakizay ny ratsy fanahy, fa ny famongorana tanteraka ny ota sy ny vokany. Izany no anisan'ny drafitr'Andriamanitra. Ny ota sy ny vokatra no tian'Andriamanitra ho fongorana mandrakizay. Araka ny soratra masina izay efa niresantsika teo, ny ratsy fanahy dia ho tonga lavenina ary tsy ho ao intsony izy, izay midika ho famaranana ny fijaliana fa tsy fanohizana mandrakizay izany. Ireto indray misy hevitra ho asongadintsika amin'ity taridalana androany ity. Tsarovy fa ny tanjon'Andriamanitra dia izao hoe fahafana tanteraka. Andriamanitra dia hanao tontolo vaovao madio. Averiko indray, ny antony hamongorana ny ratsy satria hanao tontolo vaovao madio ho aso anao izy. Tsy hisy tsony na ny fakany na ny sampany ny faharatsiana, eny fa na Satana aza dia ho foana mandrakizay. Tsy hisy tsony izao fijaliana izay iainantsika izao, tsy hisy tsony ny ota izay mangeja antsika isan'andro izao. Ny hevitra izay ho asongadintsika manaraka dia ity hoe
tsarovo mandrakariva fa Andriamanitra dia fitiavana. Andriamanitra dia fitiavana. Ny fampijaliana tsy misy farany dia mifanohatra amin'ny toetran'Andriamanitra. Izay ny zavatra mila tsaroantsika mandrakariva. Averiko indray, ny fampijaliana tsy misy farany dia mifanohatra amin'ny toetran'Andriamanitra. Ny fahaverezana dia midika ho fahafatesana fa tsy fiainana ao anaty fijaliana. Ny Jaona 4:1 izay haintsika loatra izy io no hoe fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Ny tanjon'Andriamanitra amintsika dia ny ananako sy ny anananao hanananao ny izany hoe fiainana mandrakizay izany. Tsy tia nisy ho very na dia iray azy. Tsaro fa safidy roa ihany no resahany tenin'Andriamanitra amintsika. Ny Baiboly dia manolotra ny fiainana mandrakizay, izany hoe fanomezana ho an'izay rehetra mino an'Andriamanitra. Fa ny faringanana indray dia izao, fahataperana ny fisiany tapotra hatreo ny momba ny olona anankiray. Izany hoe tsy misy ny eo antenantenan'izay, tsy misy ny ao anelanelana, na tsika ho an'Andriamanitra dia azo an'ilay fiainana mandrakizay na itsika tsy azy fa ho amin'ilay fandringanana. Ny faniriana dia izao hoe hisafidy an'Andriamanitra tsika mba hahafahantsika mahazo ilay fiainana mandrakizay. Ary ny tanjon'Andriamanitra amintsika dia izao, ny anana an'izany hoe fiadanana tanteraka izany, mba hisiany fifaliana feno any an-danitra dia tsy maintsy resena ny fahavalo farany, izany hoe ny fahafatesana, mba tsy hisy intsony ny alahelo sy ny fanaintainana. Izany no anisan'ny tian'Andriamanitra ho amintsika, fanirian'Andriamanitra ho amintsika. Tian'Andriamanitra tsy hiaina intsony, izany hoe alahelo fanaintainana izany tsika, ary izany no anisan'ny tanjony hamongorana ny ratsy fanahy, ary tiantsika ho any amin'ilay fiainana mandrakizay. Ny afatra ho antsika amin'ity androany ity dia izao hoe tsarovo mandrakariva fa tianao Andriamanitra. Tsy mampijaly masika izy, tsy mampijaly masika Andriamanitra, fa ray maniry ny amerina ny tontolo amin'ny fahadiovany izay tany am-piandohana, izay nahafinaritra, izay tsy hisy ny ota sy ny fijaliana intsony. Ny tompony hitahasitanao mba ho anisany ahazo ilay fiainana mandrakizay ania isasenao. Amen. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, mankasitraka anao zahay satria nampafantatra anay ianao tamin'ity androany ity fa hikay ny famongorana ny ratsy dia fikarakaranao anay, fitiavanao anay mba hahafahanay miaina am-pahalalana, miaina am-piadanana ny amin'ilay ho avy mahafinaritra izay homanina ho anay. Tompony any masonao ampio izahay ny fanainao masina ninao angatanay manokana mba hahafahanay anisany hiaina hiaraka aminao raha ho tonga eny amin'irao any lanitra ianao. Ny fanirianay dia mba hiara-dalàna aminay hatrany any ianao, ary mba ho anisany ho ao amin'izao fiainana mandrakizay izany izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanonanay mivavaka, sotra tompo malalo. Amen.